Tonga teto an-tanindrazana indray ny filohan'ny Repoblika zany omaly rehefa vita ny Sydney Australia nanatrika ilay fikionan-doha iraisam-pirenena mikasika indrindra ny fiarovana ny valan-javaboary natoraly zany na le ataontsika hoe air protégé izay atao hoe fanamby napetraky ny sehatra iraisam-pirenena moa zany ao anatin'izay fanitarana sy fanampiana ny ampahantany tafiditra ao anatin'izay hoe faritra arovana izay na ny air protégé nambarako teo izay iny mbola asika hitondrana devitra amin'ny manaraka fa raha nyresaka n'le fampihavana-pirenena dia tsy eriky tena ozy ny fiteny zareo any Tuliary zay hoe gaga ihany zany mahita ny zareo eo anivon'ny fitondram-panjakana hoe tena magaga zany ohatrany hoe mametraka ary zay mihitsy moa ny tenin'ny gazety androany hoe chasse gardée ohatrany hoe aza kitikitihana tsy misy mahazo manao anio fa zay ihany ary zay rery ihany no mahazo manao azy zay ny tikan'le hoe chasse gardée de ohatran'izay tokoa ny fetretan'ny filoha Rajaonary Mampianina zany an'le fampihavana-pirenena izy le niteny hoe anjarany ary izy no hitarika an'izay fampihavana-pirenena izay ohatrany hoe karazana lasa ohatrany hoe revendication mihitsy ozy ny gazety nivoaka androany ohatrany hoe mitaky mihitsy izy zany hoe zany manao an'io ary natonga azy ny teny aza io zao ny somary mahagaga ao anatin'le izy hoe ilaina ozy mpitarika fa manjary samy misitona amin'ny zay tiany isitomana anazy ny rehetrarehetra zany tirailler dans tous les sens ozy le dingana atao zany ao anatin'izay fampihavana-pirenena izay ary nametrahany hoe efa misy ozy ny androm-panjakana ara-dalàna institution légale hanao an'io fampihavana-pirenena io kanefa ozy izy misy ihany koa ny FFKM ny tany sainy kely ny FFKM fa raha tsorina de tsy nome lanja loatra zany le FFKM satria izy tena no hitarika an'io mila leader ozy mila mpitarika fa na izany aza mametraka izy zany hoe manao pimaso izy zany hoe ny FFM ny filan-kevitra ny fampihavanana malagasy androm-panjakana tokoa io no anao an'izay fampihavanana izay io le nitenenitsika teneniko anareo io maly hoe ny olanao de izao mandefa solotena ny filohan'ny Repoblika le fandefasany solotena zany tahaka ny hoe micautionné manaiky ale dingana ataon'ny FFKM ary zay le mahatonga anantsika amin'ny teny foana hoe amitrangan-javatra miseho eto amin'ny firenena ny filohan'ny Repoblika tokony manana position ferme hatrany fa io tsy filazany mazava io zany mampiteraka filoha ozy tsika na manjavozavo eo amin'le adevitra izay tokony hipetraka nametraka n'izay aya izay mihitsy tsika ary de voamarina izay aya tsika zay amin'izao fotoana izao hoe ny aza hitako ny atahorana ao anatin'ity raharaha ty de hoe efa mandroso ny FFKM manao dingana ny FFKM nefany hiten'ny filohan'ny Repoblika hoe samy manao an'io de ho aiza zany le dingana nataon'ny FFKM na atao ahoana zany indrindra hoy fa presque inconciliable ange zany hoe efa tsy ho azo eritreretina mihitsy ho azo ampifanenana ange ary azo ampifanatony le fomba fijery ao anatin'le resaka hoe fampihavana-pirenena de io tokoa fa marina izay tenitsika ao maly zay tonga tokoa ny filohan'ny Repoblika vao maly ariva tonga de nametraka hoe samy manao an'le fampihavana-pirenena ary rehefa nametraka ny filohan'ny Repoblika izy manao an'le fampihavana-pirenena tonga de mazava be ny teniny manilika ange izy zany d'un revers de la main ozy ny teny vahiny manilika izy zany tonga de nailiny natosony votanana zany zay le hoe d'un revers de la main lay ezaka nataon'ny FFKM na le dingana nataon'ny FFKM fa tonga de napetrany izy mitarika ary misy institution légale manao an'io efa tokony manao an'io ao tsisy FFKM zany ary mbola nanamafisany hoe manjary lasa sotomina tsy aroa le izy dikan'izay zany voailika mihitsy ny FFKM ao anatin'ity raharaha ty natonga ny gazety nivoaka namoaka resaka mihitsy ny androany hoe ohatrany lasa duel na fifanandrinany eo amin'ny Rajaonary Mampianina sy FFKM ty raharaha ty ary ny gazety ohatrany hoe ny gazety Midi Madagasikara zao de nametraka tamin'ity androandroany ty hoe misisika andriamatoa Rajaonary Mampianina amin'ny fanaovana n'izay fampihavana-pirenena izay persiste et signe zany hoe miziriziry izy fa izy manao an'le fampihavana-pirenena de tonga de araky ny tenin'ny gazety androany ary marina loatra
cela risque de mettre à mal l'initiative ou la démarche du FFKM. Zany hoe hanahirana amin'izay zany ahoana ny toyany etsika ataon'ny FFKM ary io na tonga antsika nametraka devitra ary mpiano adzay nametraka devitra tamin'io mihitsy ntsika hoe zay foana le fomba fiasa tsy mety an'le fitondram-panjakana ohatrany manome fampanantenana zany ohatrany hoe mibrouiller carte zany ratsoriny manakorotana an'le karatra zany na mampanjavozavo an'le karatra mody mandefa solotena midinika amin'ny FFKM nefa rehefa avy eo zany tsy pahanao marindrano le ataon'ny FFKM hoe zany no mitarika an'io de atao ahoana zany ny FFKM indrindra raha teo izy jereo tsara namerina ny filohan'ny repoblika ny FFKM ny fampihavanana ozy de azo amin'ny alalan'ny décentralisation effective zay le langage le mpiara-ditamy mankony de naveriny zany zay ny fampihavanam-pirenena ozy izy de mandalo amin'ny alalan'ny fampihavanam-pirenena ara-toe-karena zany hoe réconciliation économique ny fahamarinana ara-sosialy ary ny fitsinjaram-pahefana tena mariny décentralisation effective ny décentralisation économique ozy ny fitsinjaram-pahefana ara-toe-karena ozy zay tena izy io ny fototry ny fampihavana-pirenena mazava zany fa lavitra be an'le an'ny FFKM mihitsiny ny FFKM manko de mazava be misy efa anakefatra eo fekekeloka fibebana famarinana ary fampihavanana mazava be zay zay efa napetraky ny mpiara-miasa amin'ny filohan'ny repoblika ary mbola niveriny zay adevitra izay no amafisiny zay tsy anjany ny filohan'ny repoblika tompoko ny filohan'ny repoblika tsy tokony anao fekekeloka ary tsy tokony anao fibebana tsy mahakasika azy io fahamarinana sy ny fampihavanana zany any amin'ny décentralisation raha tsorona zany de tsy te hipetraka ao anatin'ilay dingana ataon'ny FFKM zay mahatonga na miteny hoe impossible à concilier les fomba fijery tsy azo atao ny mampifanantona an'izany tsy hitako hoe ahoana ny fomba mpifanantonana an'izany satria ny filohan'ny repoblika zany de efa tsy te hanaraka n'le processus le dingana isan-tsokajiny antanatohatra isan-tsokajiny tiany FFKM mapetraka de eo no mipetraka ny adevitra ono ary marina zay zavatra marina tokoa pertinent tokoa zay fomba fijery zay filohan'ny repoblika fe tena mietreritra fa ambony le mele tena mietreritra fa izy fa tsy zavatra tokoa tokony ho azo ireprochena azy azo anakanana azy ary tena mihevitra ve izy raha ny lojika anjery ohatra zay mandray ohatra aminareo lojika izay napetraky ny FFKM de lasa sady mpitsara no tsaraina sady juge et parti ny filohan'ny repoblika sady mpitsara ny tsaraina zany ny filohan'ny repoblika raha teanao an'le fampihavanana izy ka miaingy amin'izay fomba fijery ny FFKM izay ary marina tokoa ny zay aza donona zay le remarque ny teneniko anareo tany am-piandohana hoe ny filohan'ny repoblika ngetika ao anatin'ny fitondrana tetezamity raha misy ampihavanana nge de le acteur ny tetezamity ampihavanana amin'ny acteur ny mouvance Ravalomanana ohatra ampihavanana amin'ny acteur ny Zafy Albert ny mouvance Zafy Albert ny mouvance Ratsiraka sy ny sisa ny teny kosa amin'izao fotoana izao fa hoe de tsisy idira ny hery-rajonary mampianina amin'ny transition de ohatrany hoe mauvaise foi zany amiko ohatrany hoe faharatsy-panahy maimaim-poana zany ahoana moa ny ahafahantsika milaza fa tena tsy misy idirany amin'ny resaka transition andriamatoa hery-rajonary mampianina aza donona nge fa mampalahelo ny pomba ny Marc Ravalomanana amin'ny pomba ny Andry Rajoelina de hoe ahoana zany moa zao ny forsoana zay namidinareo ahoana ny fandehany mila hitondrana fanazavana zany ao anatin'ny fahamarinana takiny zany ao anatin'ilay démarche ny FFKM or filohan'ny repoblika zay ministre ny vola teo aloha tsy te hiditra amin'izany izy nefa ny tena tsara toerana indrindra hitantara amintsika hoe nanahoana marina ny vidin'ny force one na faharoa ary maka izy nanahoana ny fer nampiasaina tamin'inona ny vola tamin'ny fitrandrana ny fer tany Soalala araky ny teniny izy teniny ihany amin'ny teny décentralisation effective la décentralisation effective aurait voulu que alatsiny amin'ny teny vahiny ataonareo mazava hoe raha tokony mba nahazo tombontsoa ao anatin'ilay fitrandrahan'ny Wisco amin'le 100 millions de dollars ny any Soalala sy any amin'iny fatra tapany andrefana avaratra andrefany Nosy iny
de mba aiza zao mikasika an'izany zay le décentralisation effective zany hoe azo fatorana amin'ny teniny ihany ny filohan'ny république. Si on veut vraiment parler de décentralisation effective, misy marina mila takina zany amin'Andriamatoa Hery Rajaonarimampiana. Or izy tsy te hiditra am'le izy ray zay faharoa manarakaraka izany de zao aza donona nge fa tena nisy savorovory mihitsiny tamin'ny fifidianana teo amin'ny ekipa ny Hery Rajaonarimampiana sy ny ekipa ny mouvance Ara-Valomanana ny fanentsika ny fanompafozana nge reo ny fanentsika tao anatiny zany faneho-kevitra isan-karazany zany nge reo zany hoe misy likiliky ao izay miverina amin'ny teniny sefafi setra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena mazava be manao hoe ny problème manio mahatonga ny ady isan'andro amin'ireo sampanao politika ireo de ny conquête du pouvoir. Zany hoe ny fomba akana ny fahefana sy ny fomba ahafahana mitazona ny fahefana. Conquête na pouvoir fakana fahefana na piady ny mouvance Ara-Valomanana sy ny pomba ny Hery Rajaonarimampiana miaraka tamin'ny mouvance Rajoelina mbola conquête du pouvoir na fitazomana fahefana ihany koa na piady any Rajoelina sy Hery Rajaonarimampiana. Zany hoe inona ny tiantsika tenenina ao anatin'izay? Ny tiantsika tenenina ao anatin'izay de hoe ohatrany sarotra kosa ny ino fa de tsy tafiditra ao anatin'ny raharahan'ny fampihavanana Andriamatoa Hery Rajaonarimampiana ka iambo hoe zany ampihavana zany hitarika an'io. Non, izy tena ny ange fa tsy olo-kafa no ny tenitry Peno Adjaina fa tena faran'izay nandray anjara tamin'ny 13 mai izy ary ny fitiavana an'io 13 mai io ny batany braony teo amin'ny 13 mai vavany filoha Hery Rajaonarimampiana azo alefa zany feo zany raha ilaina vavolombelon'ny tantara tena manapirofo zany ary aza donona ihany koa fa mivoaka teo amin'ny varavarany lapana Ambotsirohitra izy teo anelanelany fihodirana voalohany sy ny fihodirana faharoa de nanamafy fa ho mpitondra ny saina ny porte-fanion any tolom-bahoaka ary zaho ozy tsy mba hamadika zany zaho ozy tsy mpamadika ny teniny ange zay dia avy eo nialany lay atao hoe tolom-bahoaka nialany lay atao hoe Andry Rajoelina nialany le fianakavian'ny politika natoraly mbola naveriny nefa le hoe c'est ma famille politique naturelle nefa nialany de amin'ny fomba ahoana ny eritreretantsika fa tena tsy misy fampihavana-pirenena tokony ho atao amin'Andriamatoa Hery Rajaonarimampiana fa ery ambony mele izy ka tena tsy voakasika zany rehetrarehetrany ohatra vitsy fotsiny zay ny teneniko anareo zay roa zay. Fahatelo de ity ny contradiction goavana be ao anatin'le izy ary mila fanazavana mazava. Hoy Andriamatoa Hery Rajaonarimampiana mikasika ny kahany Marc Ravalomanana. Raharaha ny Marc Ravalomanana ozy izy dia ao anatin'ny fampihavanam-pirenena no andaminana azy. Zay ozy efa niresaka tamin'ny fanakaviany, resaka tamin'ny vadiny. Ary zaho ozy mahita fa ao anatin'io fampihavana-pirenena io ny varavarana hidirana Andriamatoa Marc Ravalomanana amahana ny problème. De zao zany. Zay zany misy incohérence goavana be, misy tsy fifanojo-kevitra goavana be ao satria zao. Ok ary, dikan'izay zany hoe resaka politika no hoentina zany ao anatin'le fampihavana-pirenena ka vahana ao anatin'izay fampihavana-pirenena izay ny olana politika antsoina hoe kahany Marc Ravalomanana. Or, ny filoha Hery Rajaonarimampiana dans la même intervention fa tsy hoe ny apitsony indray na ny omaliny indray na hoe fa elaela kely taorinana iny de somary niova ny heviny fa tao anatin'ny resaka nataony omaly ihany de miteny izy fa ny fampihavana-pirenena aminy ny tena fototry ny fampihavana-pirenena de resaka décentralisation effective fa ny resaka fitsinjaram-pahefana marina sy resaka toe-karena aizao anatin'izay fototry ny fampihavana-pirenena zay ary ny lafin'ny politika izay ampidirana ny Marc Ravalomanana. Zany hoe lasa tenenina fotsiny le izy fa tsy misy fieverana hoe tsy mifankahazo ange zany resaka zany ao anatin'ny décentralisation effective ave ny traitenao kahany Marc Ravalomanana de ohatrany omenao hoe tsy possible nge zany ao anatin'ny développement na hoe réconciliation économique ave ny traitenao kahany Marc Ravalomanana tsy mifankahazo ane zany sady tsy mitombony. Décentralisation effective midika hoe bon mila atao mitovy ny eto Antananarivo sy ny any Belbaka, mila atao mitovy ny eto Antananarivo sy ny any Kandreo, mila atao mitovy ny eto Antananarivo sy ny any amin'ny faritra avaratry ny nosy any. Zay zany le izy. Dikan'izay atao mitovy zay de hoe ny ressources eto amin'ity tanàna Antananarivo ty na eto amin'ity faritany Antananarivo ty mbola mba tsy mitovy
ary mbola niteneny le mpiara-miasa amin'ny filohan'ny republique zay répartition équitable des richesses mitovy a rehefa omena ohatra ressource 1 milliard ohatra je dis n'importe quoi fa tsisy dikany zany 1 milliard zany raha eo amin'ny échelle ny fanjakana raha ohatra omena 1 milliard ny eto Antananarivo de mba tokony omena 1 milliard koa zany any amin'ny commune any a Belbaka mina 1 milliard koa ny commune Ikongo mina 1 milliard ihany koa ny commune Antsirabe ny commune Sakara commune anankiray ao Sakara ao fa tsy hoe Sakara moa tsy commune fa district ohatra zany zay zavatra teneniko zay fa tsy mitombona mihitsy zany raha hoe décentralisation effective répartition équitable des richesses aiza ao anatin'izay keny azo ampidirana ny ka Marc Ravalomanana ka hoe ao anatin'ny réconciliation nationale io ny varavarana idirany Marc Ravalomanana ohatra resaka roa tsy mifakahazo mihitsy anie zany ny ray a hoe andehanao fampihavanam-pirenena ianao a amin'ny alalany hoe rehefa milamina ny toe-karena ny vahoaka rehefa matsiaro tena tsisy injustice tsony ny vahoaka satria mitovy ny tombontsoany eto Antananarivo sy ny any amin'ny faritra hafa eto Madagasikara ok zay zany ny fampihavanana mba tsy iverenany crise tsony ozy zay ny tenin'Andriamatoa Eratsonary Mampiana de aiza ao anatin'izay ary le hoe ho ataontsika ahoany Marc Ravalomanana any Antsiranana any indrindra raha teo fa aza donona mihitsy ny ka Marc Ravalomanana tena purement politique mihitsy hoe misy olona voatazona en résidence surveillée any faritra avaratry nosy any raha le fampihavanam-pirenena zany de hoe ao anatin'ny fampihavanam-pirenena ve no amelana ny elony ilasany zany hoe diso ako anekeny elo kapabe maso de izorany makany amin'izay hoe ahoara fa amin'nisy teny ianao Andriamatoa Marc Ravalomanana or zay démarche ny FFKM contesté n'Andriamatoa Eratsonary Mampiana misy tsy logika ao fa tsy fatako raha azonareo le izy fa za tsy mahazo misy atra tsy logika ao tsy mifakahazo zany resaka izany ary indrindra sasanangy roa samihafa ozy ny fomba fiteny zay ndray amin'ny alalana resaka toe-karena tanteraka alaminao ataonao mitovy ny transfert na ressources transfert na compétence dans le cadre d'une décentralisation effective nanankiray resaka hoe pardon resaka hoe amnistie resaka hoe amiakeloka manao meakulpaza zay nge le adihevitra zany hoe raha zoina zay tiako tenena izay de ohatrany somary mbola misy flou ihany le problème reste entier zany Ratsorina tsy mbola manazava ny resaka ny faneho-kevitra ny entin'ny flou Eratsonary Mampiana raha tokony nandrasana zany de hoe mba mazava ny resaka rehefa miteny ny flou Eratsonary Mampiana de mbola le flou reste entier le problème reste entier ny olana zany de mbola mitoetra ho goavana be o tsy hitana hoe makaiza indrindra ho ia zany zao fa lasa mitombo aza le problème rehefa zoina ny resaka de ny hoe atao ahoana zany io FFKM io inona zany ny farany io FFKM io raha iteny ny FFKM zay mbola ito ihany de fa mazava fa tsy azo ny caution ny Eratsonary Mampiana nge zany le izy de fa compromis sady nge zany le dingana samihafa zay atao any le adevitra titsika apetraka hoe mbola mijanona ohatrany hoe lasa blabla fotsiny zany aloha atreto zay miresaka momba ny réconciliation fa le véritable problème le tena ataontsika hoe le tena fony le olana zany mbola mijanona tsy hita ihany hoe makaiza ao anatin'izay adevitra samihafa izay